rehefa mivoaka eto tsika dia homme des solutions et femme de solution daholo. Anamafisantsika an'izany tarigetra masina zany dia entintsika mbavaka ilay izy avant de commencer. Ka rehefa avaka isika. Rahanay tsara indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy io. Mbola misaotra anao indray izay ary midera anao. Midera ny anaranao. Misaotra anao izay satria mbola nomenao tombonandro. Ka tratrizao fotoana izao indray nomenao fitahiana izay ka afaka tonga eto amin'ity toerana masina ity. Dia engane Jesosy mba ny fanahy masina anao no hiasa eto amin'ity toerana ity. Hiasa aminay tsirairay avy ka mba ahafahanay miteny an'izay avy aminao ihany, ahafahanay mihaino ihany koa izay zavatra ho lazainao, mihaino tsara, tsisy mauvaise interprétation. Dia mangataka amin'ny fanahy masina anao izay mba hiaro an'ity toerana ity Tompo. Ka ny fanahy ratsy, fanahy Satana izay tady hanembatsembana anay mandritra n'ity fotoana ity dia roasiko izany ho amin'ny anaranao. Roasiko izany tsy ho ato amin'ity toerana ity amin'ny anaranao. Ireo esprit d'arrière-pensée, esprit de perturbation, esprit vagabond rehetrarehetra dia miala zany. Dia androany Tompo dia te anandratra vavaka koa zaho any Irakao, any Marseille, ny mpanomponao any Marseille izay manangana ny ministère mba hiasa amin'izy mivady ny fanahy masina anao ihany koa. Ka mba eo ambany fitahianao ny fanokafana amin'ny ministère androany ka hitombo indray ny armée, tombo indray ny armée anao Jesosy. Dia atolotra ianao ny suiten'izao fotoana izao ny any aty na ny any dia apetraka am-pelantananao zany Tompo. Amin'ny anaranao ry ihany no angatahako izany vavaka izany. Amen. Alléluia, alléluia. Androany moa tsika zany école des solutions dia hitantara anekdoty kely teo. Tonton Eric fampiantso izy tonton Eric teo alohan'ny andeha aty zany. On s'est appelé moi et tonton Eric. Oui, fa nomé fotoana pour se donner un rendez-vous dia nifampanao analyse teo zay hoe aiza ny fotoana ampifiry manahoana ny lalana hoe sao dia synchro etc. Dia hoe jerevana ny GPS dia hoentin'ny fanahy masina androany hitarika ny fampianarana amin'izay resaka GPS zay hoe notre vie avec Christ ohatran'izay koa mila GPS tsika. Mila GPS tsika. Tsy le géopositionnement par satellite iny ilayntsika ihany ho any amin'ny. Dia nieritreritra hoe mi-avancer dia hoe je suis dans la bonne voie. Jereko tsisy résultat mihitsy. Dia miprier parole dia à la fin moa zany niasa ny Saint-Esprit niasa Saint-Esprit ary ninona force atsika rehefa ozy izy ny Saint-Esprit hoe eto anao tsy maintsy mandray décision amin'izay. Dia on doit se soumettre. Gloire à Dieu fa nanomboka tamin'ny mois d'août nanomboka ny assister école amin'izay zany. Dia be dia be ny message tonga dia mipercuté anahy par rapport amin'ny école de la famille surtout tena tsy hoe ny école sasany tsy important aminahy fa tena tonga dia mipercuté zany le zavatra lazain'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny
hoe tonga dia niasa dia teo zany a manomboka nazavain'ny Saint-Esprit hoe zay nge le guide hoe toi tu avances, t'as l'impression de faire de progresser, mais le Saint-Esprit m'a révélé que les progrès que tu fais n'ont pas besoin d'être grands, mais il doit être dans la bonne direction. Les progrès, j'étais pas dans la bonne direction en fait. Nefa ohatrany hoe niazakazaka be hoe mahalala parole etc. Dia teo amin'izay zany le hoe mba hananako bonne direction dia mila le GPS, le guidé par le Saint-Esprit. Zay zany les solutions. Zay les solutions zay. Dia inona moa le GPS io au final kay le fampianarana, le école voaraintsika isaky ny samedi ary tsika manana gloire à Dieu fa tena grâce be hoe atsika manana berger tsy hoe mampianatra fotsiny ny école samedi dia allez vous débrouiller, mais ils nous suivent. Nos bergers ils nous suivent. Tena grâce zany manome tsika mise à jour le GPS foana izy zao les 2h50 efa mise à jour zany. Esprit et vie mise à jour le GPS daholo zany. Question réponse mise à jour le GPS daholo zany. Ka atsika ihany dia me se rendre compte hoe am'le miverina am'le GPS ampiasaintsika hoe mba hitana an'le lalana dia mila mijery tsika mise à jour le lalana. Efa nampiasa GPS daholo angambontsika. Fa rehefa tsy mandray an'le mise à jour le izy dia very. Mety hoe ho hitantsika ihany le direction fa mifampitady miolakolana eo aloha ohatran'le fotoana andre mandeha tary amin'ny parc expérience vécue. Dia taia fotsiny iny fa ny tiako hatongavana zany hoe am'le mise à jour io tsika mila connecté dia mila mandray. Ny ahafahantsika mandray le izy dia le communion avec Dieu. Ohatrany hoe tsy fantako hoe nanomboka niditra école dia ohatrany hoe lesona ho anahy foana le zavatra nieny sy le amin'ny école de prière le à 2h du mat hoe obéissance communion. Il faut développer la communion avec Dieu. Fa zay foana no ahafahantsika mandray an'le mise à jour tsara dia mipratike anazy tsara mba tsy ho diso lalana. Fa raha ohatra tsika zany connecté fotsiny. Nisy fampianarana tamin'ny école de prière tsy tadidiko iny hoe indraindray tsika connecté fotsiny dia mahatsapa ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny hoe misy ny présence de Dieu. Fa ça ne suffit pas, fa mila ouverture en esprit mila sokafana amin'ny masipana mandray an'le mise à jour. Hoentiko am'le mise à jour foana moa le izy fa efa fantatra rao ny tiako lazaina. Dia le communion avec Dieu zany tena important. Tena iny lesona ces derniers temps mihitsy hoe tena hitako hoe important mihitsy mba tsy ampasolafaka antsika hoe diso lalana. Mila miconnecté foana atsika zany mila micultiver an'izay iny izy ity communion avec Dieu zay. Ary tena tsapako izy am'le problème nlazaiko anareo tamin'ny voalohany teo le surtout resaka professionnel hoe misy zavatra efa fantatra hoe logika ho avy tsy tonga le izy dia miteraka problème be. Fa rehefa connecté amin'ny rehefa tena hoe midévelopper le communion avec Dieu ianao ta façon de percevoir les choses tena ça change. Maintenant je perçois le problème comme une sorte d'opportunité d'élévation. Ohatrany hoe tsy eo le problème tsy hoe jerena fotsiny fa lasa miova mihitsy l'état de cœur, état de pensée. Gloire à Dieu. Ka somary ho résumeko le hoe solution zany hoe atsika mila ny Dieu foana miguider. Tsy hoe
aloha sorona mihitsy zany le mifandray foana le lesona aloha le sorona mihitsy le orgueil mila cœur humble atsika mandray foana mihaino mila obéissance ary mila midévelopper an'le communion foana fa tsy hoe rehefa fantatrao fa mahazo dia mandeha ohatra monsieur laisser aller efa nahazo anazy zany matola zay koa nareo hoe ohatra mi-sous-estimer tsy hoe tsy mandray fa ohatra mi-sous-estimer zany dia lasa mi-laisser porte d'ouverture ny esprit ratsy zay fa atsika rehefa hoe en communion avec Dieu foana dia micultiver ny le hoe caractère en Jésus le humilité zay ny fruit de l'esprit Galates 5:22 hoe tsy afaka discerner ny diable ntsony en fait rehefa manana an'le esprit le fruit de l'esprit fa matoatsika zay mbola discerner ny diable misy tsy mety zay le atao amin'ny cœur ato na misy esprit tsy izy misy esprit afaka manipuler ny diable atsika miverina kely amin'le humilité teo satria le mandray le mise à jour koa ndraindray tsy évident ndraindray misy parole tena mais moi je vous dis des fois surtout pasteur Amirindre parce qu'elle est un peu directe elle donne vraiment des exemples par rapport à des arrière-pensées les yanatik moi des fois je me dis ah là là ça pique un peu là mais c'est le alcool moa izy hoe mila pandalovina am'le plaies za mbola manana le plaies kely piqué ndraindray fa je suis confiant que ça va se transformer en cicatrices. Les cicatrices vont disparaître plus tard. Et c'est une fampidirana tiako fanahy masina zany hoe hitondranantsika androany amin'ny l'école des solutions hoe aleotsika tsy mandeha rery fa mirattaché foana amin'ny corps ny mirattaché foana amin'ny bergerie dia tsy vitany hoe mirattaché amin'izay fa tena mila ouverture d'esprit mandray sy midévelopper les communions mba tsy hivoaka ny fefitsika amin'izay tsy anatona akory mivavahady hoe sao dia misy olona tady sitona na satria le mise à jour koa il faut faire attention sao dia mise à jour misy virus le zay mantsy mahatonga an'le hoe le communion io zany tena manampy antsika amin'ny discerner ny zavatra hoe azo raisina sy tsy azo raisina satria BDP voalazana eo anaty parole zany BDP ny faux enseignements il faut protéger nos esprits aussi par les faux enseignements de voilà fa rehefa anao témoignage mety hoe suiten'izay fa il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout fa hofaranatsika amin'ny vavaka mba hanamafisana ny intercession mba hanamafisana an'izay message zay message ho ampiasaintsika zay na amin'ny vie quotidienne amin'ny vie professionnelle mety daholo tena mety daholo dia hiara hivavaka isika mba hiimprégner tsara ny hanomana tsara ny esprit-tsika sy ny état de cœur atsika mba handray ny fampianarana androany hiara hivavaka isika Jesosy malalo mbola misaotra anao indray zay menao an'le GPS androany ho ampiasainay ary mba ho bon GPS no tena ho raisinay le avy aminao mihitsy Saint-Esprit ampianaro zay miasanto anay Saint-Esprit mba ho ahafahanay midiscerner an'izany fampianarana avy aminao zany satria dia fantatrao fa ny ratsy koa tsy kely lalana fa ianao efa nampahatoky anay ary zay dia respecter koa ny engagement anay Jesosy ary ho fidèle hoe anaraka ny zay directive avy any aminao mba tsy hivoana raha hanohy ny fampianarana androany ny
rahala mpanompon'Andriamanitra dia mbola akiniko aminao zany Jesosy. Akiniko aminao izay ho fampianarana eto mba ho avy aminao ary tsy ho voatsembatsembana izay, tsy ho voatsembatsembana izay aho tsembatsembany ratsy fa handray tsara. Ka rehefa hivoaka an'ity toerana masina ity izay dia olom-baovao indray androany. Olom-baovao indray izay androany ka ampiatra an'izany hoe homme de solution sy femme de solution zany marina ary mba ho bénédiction ho an'ireo manodidina anay ihany koa. Dia anaranao irery ihany Jesosy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Yes. Nous allons nous présenter devant le trône de Dieu. Nous allons nous prosterner, nous allons l'adorer. Disposons nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir de toi ce soir, cet après-midi. Et que ton nom soit élevé en ce lieu, Seigneur. À genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, Reconnaissant mon péché. Reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé Pour te sacrifier. pour te sacrifier. Nous allons chanter Majesté, Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Me voici, confondu, content d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. me conduire en ta sainteté. On va chanter ensemble. J'ai trouvé J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. ta vie et ton amour Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Élevons nos mains et crions Majesté, 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 Majesté. majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Sans valeur, sans valeur. sans
majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Mais pour toi, perle de prix. Alléluia, alléluia. Adore le Seigneur par tes propres mots en ce moment. Élève ta voix, sois libre dans sa présence. Sois libre dans sa présence. C'est là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là que réside la liberté. Et l'Esprit du Seigneur est là cet après-midi. Entrons dans cette liberté. Ne soyons pas fermés, soyons ouverts au Saint-Esprit. Élève ta voix pour adorer le Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons juste t'honorer. Nous voulons juste t'adorer. Sois le roi de notre cœur. Sois le roi de nos vies. Sois le centre de ce moment. Tu es celui qui nous inspire. Tu es celui qui nous guide. Tu es notre GPS. Nous t'honorons, oh, nous t'adorons, oh, nous nous prosternons, majesté, Majesté. devant ta majesté, Majesté. par ton amour je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. Oh, à genoux devant ta À majesté. genoux devant ta majesté. Majesté, majesté. Majesté. Nous t'honorons. Majesté. Par ton amour, Par ton amour, je suis transformé. je suis une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Tu m'as fait entrer dans une nouvelle vie. Oh majesté, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Tu es le roi que nous aimons. Sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Raha rehetrarehetra indray dia teneniny eo akaikinao hoe tonga soa eto amin'ity toerana mahafinaritra ity indray. École de solution, manao témoignage kely natongavako taty. En fait natongavako taty grâce afan'Andriamanitra. Dia satria vao niala tany Madagasikara koa vao niala avy any Madagasikara dia mibahana satana foana ny lalana izay nandehanako.
ny solution tena hita hoe mety amintsika raha atao anatin'ny oditsika dia mila fafana daholo aloha rehetrarehetra dia veriny vaovaontsika dia psaume ty miverina tao amin'ny foana tamin'ny semaine iny dia psaume 23 verset 14. Au nom de Jésus, même quand je marche dans le sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car